ahoana marina vaza iray no manakorontana firenena ankehitriny. Mbola mijanona ho resaky ny moana sy ny marenina ny ady hevitra politika, ny andaniny manatsikavina ny tsy fitehizan-javatra ao anatin'ny zotram-pifidianana, ny ankilany tsy te halala ary manao totondron'ondro bory amin'ny hoe efa didy tsy azo ivalozana io, tsy te halala izay didy amandalana sy ny etika politikany, fa dia tena manao didiny besandry sy kopisoroka ara-baky teny. Tsy tena manana vetikevitra maharesy lahatra firy, fa hoentina amin'ny filazana fa matahotra ny mpifaninana hafa. Tena ara-baky teny tanteraka ankehitriny ilay hoe izahay aloha no eto. Tena mbola misy samilaza amin'izao, fa tsy misy krizy eto, fa asa fanakorontanana no misy. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe koa fenoina tafika ampirororana vahoaka ny tanàna. Mbola mahafinaritra andry prefet sy ny mpitondra amin'izao fotoana izao ve ny famonoany ny samy malagasy eto? Raha ny zava-misy amin'izao aloha dia atao ilay mpitondra mihitsy no mila voatsiary. Impirina anao fifampidiniana moa ny FFKM, fa moa ve mba nisy solotena nilay raikalahy tsy mpanara-dalàna iry na ny tenany mihitsy no tonga niatrika izany? Izany no antony ilazana hoe io olona io mihitsy no lasa olan'ny Madagasikara iray manontolo ankehitriny. Tsara raha mazava fa tsy ny maharajoelona azy no olana, fa ny fanekena ny firotsahany ofidiana eto amin'ny tanin'ny gasy, kanefa izy tsy mizaka zom-pirenena malagasy fa frantsay. Hoy mantsy ny fanazavana hoe fitiavana an'le olona verina mandeha zay, fa naizana izy tamin'ireo ary ka mandika lalàna ohatran'io, maninona ny arovana le olona mandika lalàna? Fa maninona no korotana ohatr'izao firenena amina olona anankiray mandika lalàna, fa tsy hoe tsy tianareo fotsiny zao kosa izy. Raha zay tena tsy manjoro teo mihitsy ny HVM. Fa mifandikana lalàna, maninona lalàna ny tsy miantra amin'ny olona io ary fa miantra amin'ny rehetrarehetra nefa. Fa maninona kay? Maninona reny candidat be da be teo reny no nasorona fa misy tsy ara-dalàna ny taratasy tao aminy. Dia ny HCC dia mandeha milaza fotsiny hoe zay taratasy tonga tao aminay tompoko dia raisinay ohatran'ny posty izany. Tsy mijery zay ao anatiny izy fa tonga ny taratasy. Dia ambin'ny folo ny taratasy dia reto zany ny taratasy dia alefanay. Hitanareo zany mampiseho zany fa rehefa tiany amahivanina le izy satria miaro olona anankiray izy dia ataon'le izy. mazava angamby izay, fa maninona tokoa moa i Rajoelina no ambony lalàna, fa ny kandida sasany nailika satria hoe misy lalàna sy fepetra-takiana amin'ny taratasy firotsahako ofidiana. Ny gasy mizaka zom-pirenena malagasy ailika, fa ny vazaha ekena ny firotsahany. Izany ve dia mba lôzika, kanefa firenena malagasy no resaketo? Averina ihany fa tsy ny maharajoelona azy no olan'ireo kandida 120 ireo, izy nangataka ny zaka zom-pirenena frantsay. Dia samy laza ny HCC fa hoe tsy andraikiny izany. Dia iza izany no tompona andraikitra? Azagaga isika malagasy, raha izy teratany vahiny ka mizaka zom-pirenena roa irotsaka eto atsoatsy, ho fonganeto ny tanintsika mianakavy. Io ilay olana lehibe. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ny filazana ny aia sy ny fitakina ny anadiovana ny kanja politika ilalaovana ve no asa fanakorontanana, sa ny fizirizirina anao itsin-dalana amin'ny zavatra efa hita fa mampiaia? Dia tena hoe tahotra olona iray ve no mampiray feo ny olona 120 na 20 fa hoe misy zavatra tsy mety ka tokony ahitsy? Dia hoy ny fanazavana hoe dia mazava be zany ny avy aty aminay hoe mbola manamafy zahay fa mila fifidiana amin'ny 9 novambra mangarahara ekeny rehetra, ary hitanareo ihany koa fa nanamafy ny communauté internationale fa mila fanajana lalam-panorenana zareo, mila fanajana ny lalàna mifehantsika menakavy ao ny fifidiana ary ny gouvernement mba tsy mitanila. Maro aminay reto te hanafatra fitaovana vanivelany tsy avela, maro aminay reto te hanao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ohatrany ataon'ny sasany tsy avela. Ka zay zavatra mitanila zay zany animba zavatra. Io zavatra io zany ny tena ataontsika hoe ilaina ny fifampidiniana, fifampiresana, atao ngamba fa efa somary complet ny vitanay zay fa misy fifampidiniana sy fampiresana mbola atao amin'ny latsinainy sy talata, dia irinay zany manomboka amin'ny larobia zany efa mahazo vahaolantsika. mazava izany andrasana ny toyiny, fa raha ho an'ny mpitondra dia efatra ny ampiandohana ny fahitana fizirizirina sy fanaovana tikano tsy tikano
mandeha ny antsoavy samihafa fa fanaovana be marenina no setriny. Niditra ntsehatra mivantana na ankolaka ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny fampanaovana sata ara-pitondran-tena ho an'ny mpanao politika, fa misy tsy te halala. Ny ataony HCC amin'izao no isan'ny nahatonga ny vahoaka malagasy ho voazanaka teto fahiny. Tafiditry ny kolotsaina ny fisolelahany noho ny fitiavam-bola sy ny seza ilay natao mpiaro tanàna sy ny tsiambaratelo ny adiny malagasy. Niady tamin'ny fanjanahantany tamin'izany fotoana ka lasa babo sy nanamparan'ireo mpanjanaka ny heriny Madagasikara izay nanana ny fanjakany sy ny filaminany teto. Ny HCC no zary-pisolelaka amin'ny vahiny ka miaro ny vahiny izay hita fa tsy ara-dalàna sy tsy mpanara-dalàna izao. Ity no fanazavana nentin'ny Prince iray izay isan'ny taizany MDRM tamin'izany fotoana manoloana izo zava-misy izao. Hoy mantsy izy hoe misy velorano MDRM zay tokony fantatry ny malagasy ary tokony toizatra inona avy zany. Malagasy aho, terako malagasy, velona malagasy ary fato malagasy. Madagasikara anjara tany nateraha dia teraka ho an'ny Madagasikara, velona ho an'ny Madagasikara, iasa ho an'ny Madagasikara ary fato ho Madagasikara ny tandrasako. Zay ny velorano tompoko. Satatany nalakosy Madagasikara tsy afaka araka amin'ny frantsay noviana nizaniza manapaizany eo tsy mandeha. Mazava izany ary tsy adikevitra intsony. Mbola endry tokoa angamba no isan'ny azo ilazana ny vahoaka malagasy amin'ny kehitriny. Ny fantaniana mipetraka fotsiny dia ny hoe andrasana ho lasa naditra toy ny tamin'ny taona 2790 na tamin'ny taona 1970 na koa ny 2010 sy ny taona 2020 ve sanatria. Raha raisina fa ditram-bahoaka ireny tranga ireny vao misy samy ho tonga saina isika rehetra fa vazaha iray no mampiady ny samy malagasy eto. Safidy ny ho frantsay ka tokony hijanona any amin'ny firenena no safidiny io izy fa tsy isika samy malagasy mizaka zo-pirenena malagasy no hokorotaniny eto. Ny herivelona rehetra ivelan'ny fitondram-panjakana izao no efa samy nahita fa lasa vazaha frantsay ilay firoam-pirenena farany teo izay mbola nekeny HCC ihany ny filotsahany kofidiany fanindroany. Maninona no tsy samyseho izay tompona ndraiky mpitsarana nanome azy ny sertifika mamalagasy indray fa misitro-belona sy afenina mafy. Voalaza fa tsy manara-dalàna ilay famindram-pahefana amin'ny gouvernemanta hitantana an'ity firenena ity raha tokony ho raisiny filohan'ny antenimeran-doolona rehefa jerena ny andininy fahenam-befapolo. Tsy mifanaraka amin'ny andininy faharoa-ambidimam-polo koa satria hita fahasalama tsara tsy marofy ilay filohan'ny lapa-maintso. Koa noho izany tokony ametra-pelana izy farafaharatsina rehefa tsy nandray toerana ihany koa. Izany no adevitra misy eto ankehitriny fa tsy resaka alakobika sy tsy tiako tare mihitsy. Ahodin'ireo Prime Ministre Ntsay Christian mantsy io resaka io. Lalàna sy ny fampiarana azy no takiny fa tsy hoe rehefa vazaha dia afaka manao zay tiany atao eto Madagasikara. Efa tena tafiditra ao anatin'ny kiondalana ny tantara isika ka any amin'ny vahoaka sisa ny fanapahana hoe mbola anaiko terena isotro ny rano tsy tiana ve sa tonga ny fotoana andresena ny setrasetra politika sy ny herin'ny vola tadiavina anjonona indray ny valalabe mandry fa ahoana mariny ahoana mariny